Shalom mivraha rabe. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Tonga soa. Nanomboka tonga dia nanomboka zany isika Bezata Shem. Ataoko haingaikaingana izy satria somary tara kely no nanomboka. Fa tsy misy olana. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Miteny zany isika nijanona farany tonga dia vakiko ilay izy amin'ny teny hébreu dia raisina izay afaka raisina Bezata Shem. Dia aza misalasala ny mametraka fanontaniana. Shalom, shalom atsika rehetra, izy daholo ny ao. Rabanita dia dadanay dia zokinay. Shalom, shalom. Dia iza? Zokinay. Izy. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Shalom, shalom lekilam. Shalom, shalom. Nous zany tsika Bezata Shem amin'ity ny fampidirana introduction ny Sha'arei Kedusha Rabbi Chaim Vital. Cours faharoa izy ity. Tonga dia tohizako zany. ועל כן נטמעתו הלבבות, גם הידעות של הדורות הבאים אחריהם, ופסקו בעלי רוח הקודש, צאו המה למנחות, עוזבו אותנו לאנחנו, צמאים גם רעבים עד אשר צמח ייאוש בליבו. בניבות, בני אדם לטור בחוכמה נפלאה הלזו. ואם ימצאו שניים שלושה גרגירים בראש אמיר, אחד מאיר ושניים ממשפחה מבקשים מים ועין, כי נסתם כל חזון בסיבת אשר לא כתוב בספר אופן מעשה, להתקרב לגשת את הקודש בפנימה. זין מזניה תנינת, נקוס רינן נתיקן המתינן בי. Et nitantsika farany miresaka momba n'ilay hoe Bene Alia dia ny fomba fakanan'izay hoe ilay olona manana an'ilay hoe antsoina hoe Bene Aliana ilay olona vitsy zany mitrandraka miakatra foana. Inona ozy ry zareo vitsy sady miaina amin'ny zavatra zany miaina fa tsy mitovy amin'ny fiainan'olona rehetrarehetra. Dia miavaka zany ny fiainan'ny zareo satria zareo tsy eto amin'ity tontolo ity no mitanjona fa anamboatra an'ilay tontolo. Zany tsy midika hoe tena tapaka zany ny fiainan'ny zareo eto fa anamboatra, anarina an'ilay tontolo. Dia amin'izay fotoana izay izy satria tsy moramora ny fiainana an'izay, izay nahatonga an'ilay génération nimidina, izay hoe Yeridat Hadorot. Midina zany ny dingana spiritual ny génération ny zanak'Israely, midina satria sarotra ilay mitazona an'izy sady ny zanak'Israely koa dia ohatran'ny mihevitra hoe izay tsika anie ohatran'ny mba tokony miaina ohatran'ny olona rehetrarehetra. Fa tsy hoe tena hoe mitokana be dia lasa ohatran'ny hoe olona rery zany. Izay no mampidina an'ilay dingana. Dia izay izy niteneny eto hoe rehefa alken nitma'atu lahalevavot גם הידיעות של הדורות הבאים אחריהם. זהו איזה נתון גם לוי ao amin'ny fony resaka fo ny fony zareo sy ny fahalalany zareo izy izy zareo génération ho avy reo izy dia midina ka izay mahatonga an'ilay Ruach HaKodesh na tsisy tsony satria
Inona atao hoe Ruach Kodesh? Fanahy masina, Inona rivotra masina. rivotra masina. De nefa zay no antsoina hoe le Ruach dingana faharoa ny fanahy. Misy ny atao hoe Nefesh, araky ny nitezika tamin'ny farany teo, Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yehida. De le Ruach zany eto ny dingana faharoa izy. De io Ruach nefa Kodesh. Misy koa zany ny antsoina hoe Nefesh Kodesh, Ruach Kodesh, Neshama Kodesh, Haya Kodesh, Yehida Kodesh. Fa tsika miresaka Ruach Kodesh Bezat Hashem. Ruach Kodesh no azahoana mijery mifandray amin'ny Akadosh Baruch Hu Hashem dia mahita ny manao zany raha ohatra ka avela manana lamina dia mahita ny zavatra efa nitranga dia mahita ny zavatra ho avy. Ary manana ny inonan'izay manana ny solution antiny gasy ny vahaolana. Manana ny vahaolana miaraka amin'izy zavatra rehetra tokony mitranga Bezat Hashem. Dia zay hozy izy nahatonga an'ilay hoe ireo zavatra ireo zany midina dia tsy izy intsony vitsy, tsy hita intsony ny Ruach Kodesh. Mijanona hozy izy ny fisian'ireo olona mahalala ny antsoina hoe Ruach Kodesh. Yes, we remain went to the resting place, living up us growing the first anger. Ary reny olona reny izy satria ireo ilay vitsy dia miataka lavitra mihitsy amin'ilay fomban'ilay olona miaina tsotra. Satria midina le niveau. Dia ireo zany teny hoe aloha zay izy hiataka tena mipetraka amin'ny toerana faran'izay lavitra ny toerana fiainan'olona. Dia manjary tavela zany ny olona le dorot na ny génération midina foana ny niveaony. Na dia misy ara ny tzadikim fa le tena farany olona tena manana an'izay hery hoe fandraisana isan'andro amin'ny Akadosh Baruch Hu. Tsy fitazomana ny fomba taloha ny atao hoe tradition zany na minhage ba'ale Ruach Kodesh zany antsoina hoe fomban'ireo olona manana ny ahoana zany anaovanantsika izy amin'ny teny gasy manana ny za tsy tena ilay fanahy masina. Ahoana tokony adikatsika an'izay zany Rabe Mishay? Bezat Hashem inona re zany ny mahadiko hoe fanahy masina. Fa raha hoe Ruach moa tsy dia afaka eritreretina hoe rivotra. Tsy tiako adika teny hoe teny amin'ny teny ilay izy fa dikany. Fantatsika fa ny Ruach Kodesh zany fitaovan'ny mpaminany. Dia faminaniana ve ny atao angambany atao an'izay. Faminaniana zany izy io ny tena marina. Dia ny faminaniana izay zavatra zay hozy izy ny olona tena vito izy zany zao nitazona an'izay sady miafina ry zareo miala an'ilay fiainana andavanandro moa zany hoe fiainan'ny olona midina ny dingana spiritual. Ary zay koa hozy izy sady tsy vitany hoe midina fotsiny hozy izy zany dingana spiritualin'ilay olona ny vahoaka fa sady ohatrany hoe misy etaeta mijery sady mitrandraka ny ohatrany hoe fahaizana avy any ivelany. Zay zavatra tsy nampianarin'ny Hashem. Tsy nampianarin'ny Hashem ho an'ny razamben'ny zareo sy ho an'ny zareo fa mitrandraka hozy izy mitady zavatra any ivelany. Zavatra tsy tian'ny zareo mihitsy dia lasanany dia vao may rehefa hozy izy makany ilay olona dia vao may midina ny spiritualiteny satria tsy iny ny spiritualité nameny Hashem. Dia hozy izy hoe na roa na telo fotsiny hozy izy ny voan-javatra ho hita ao anatin'ny varim-bazaha. Inona dikan'izany? Hoe ireo zany mitrandraka an'ilay fahaizana sy ny fomba sy ny zavatra rehetra tany ivelany fa tsy nameny Hashem. Dia inona ny vokatra an'izay? Tsy mamokatra hozy izy ny tanin'ny zareo rehefa mamokatra vary ohatra dia anatin'ilay vary iny amin'ny akotry tsisy vary. Ray na roa fotsiny izy ny ao anatiny. Inona dikan'izay? Ao anatin'ireny olona rehetrarehetra reny, ilay zanak'Israël, ilay
le hoe midina ny dingana spirituel de mety olona anankiroa na anankitelo fotsiny izy ny tena mitazona an'le zay fomba taloha zay zay voarain'ny razamben'ny zareo sy namen'ny Andriamanitra Hashem zareo. Hashem. The who seek water but there is none and for all the vision have been seen. Ary misy ozy izy n'olona sasany am'zay mitrandraka ny te iverina hoe mijery anatin'ny rano, misotro rano nefa tsy mahita rano. Ny rano resantsika fa io no antsoina hoe Torah. Misy olona zany mihevitra hoe fa mangetaheta te hianatra Torah fa tsy tatsony le Torah satria tena fa midina le dingana ara-spirituel de mitrandraka rano zareo fa tsy tatsony le rano ozy izy. Satria de izy hoe qui nistem kol hazon io ohatran'ny hoe le maso azahoana ny faminaniana. De satria ozy izy nidiny Hashem iny zavatra iny tsy afaka ampiasain'ny zanak'Israël intsony fa olona vitsy ihany ny afaka nampiasa an'izany zavatra zany. This is because the method of how to approach and come closer to the inner holiness were never written in a book. De inona ozy izy ny anton'izay? Fa maninona ny olona anankiray hoe mitrandraka. Ohatra zao satria ny Torah zao afaka jerena anatin'ny internet. Misy ny antsoina hoe amin'ny teny gasy hoe baiboly, afaka mamaky baiboly ozy izy. Fa inona zavatra tenenin'ny Rabbi Chaim Vital eto? Zao ozy izy, betsaka ny olona mitazona an'le baiboly fa tsy le méthode, fomba fitrandrahana le fahamasinana ao anatin'le texte ozy izy tsy ho hitanao mihitsy anatin'ny boky. Fa zavatra tokony ho ampita misy hoe tradition orale na lova-tsofina. Zany zavatra zany zavatra miafina rehefa hoe te handray an'izany fahaizana ohatran'izany hoe fahaizana mitrandraka an'le zavatra masina anatin'le antsoina hoe baiboly na Torah voalohany indrindra. Marina fa mila mianatra teny Hébreu zay aloha de efa manatona anao zay amin'ny fahamasinana satria iny antsoina hoe soratra masina na Kitav Kodesh. De am'zay fotoana zay de efa manatona anao. Fa raha ohatra ka tena hoe mitrandraka hoe inona daholo ny fitaovana azahoan'ny olona anankiray miakatra amin'izany dingana hoe fitaovan'ny mpaminany. Nameny Hashem fahefana mahazo an'izany zavatra zany. Zany ozy izy tsy ho hitanareo mihitsy voasoratra anaty boky fa misy mila manatona an'ireny olona mbola mitazona an'ireny fomba reny izy ianao de izy no mampita an'izy amin'ny vavany. Zay zany ny dikan'ity. Tsy ho hitanao anatina Sefarim ozy izy zany zavatra zany. Misy fanontaniana? Bezarad Hashem mazava tsara loatra eto. Baruch Hashem zafady. De zay zany no mahatonga an'le hoe ao Afrika, Madagasikara tafiditra anatin'izay, mbola misy ny olona mitazona ny fomba fa reo de tena miafina. Satria io fitaovana ohatran'io raha tsy miaraka amin'ny fahendrena sy fahamasinana, ny fahendrena moa zany de efa zay moa zany ina moa miankina amin'ny fitezana. Raha vao tsy ny olona ny génération zany ohatra ka midina ny fahendrena satria avy misy olana tokony aharina ny ao amin'ny fitezana. Zay antsoina hoe éducation fa izy fitezana, mitaiza. Tsy ny sekoly tsy alefa hoe mandeha alefa ny sekoly ny olona de zay vao hoe mahazo éducation. Zany éducation ianarana any amin'ny sekoly zany éducation amin'ny connaissance fa tsy éducation le tena hoe fitaizana amin'ny fomba taloha miaraka amin'ny fahendrena rehetrarehetra misy tany aloha. Zao zany tsika ohatra mihevitra hoe rehefa alefa any sekoly ny ankizy de mahazo l'éducation zay fa zay zany miasa de tsy mifandray intsony ny ray aman-dreny sy ny ankizy. Samy manao ny fiainana any de rehefa tonga fotsiny any an-trano de eo vao misy mizara kely. Fa bezata zany tsy teny hoe ratsy le izy fa misy zavatra tokony ampiakarina zany amin'ny resaka hoe fampitana ny fahendrena nisy tany aloha. Bezata am'zay ny voalohany de miaraka amin'ny fahendrena ny fahamasinana. Nefa ny fahamasinana tsy ho azo mihitsy raha tsy mitazona ny fomba sy fady na mitzvot positif, mitzvot négatif. Inona ny azo atao de inona ny tsy azo atao satria ny tsy azo atao no
ny zavatra tsy azo atao no zany no miambina antsika tsy hampidina tsy handoto ny vatana satria inona no antsoina hoe fahamasinana ny vatana. Ny zavatra rehetrarehetra fady dia tsy hanimba ny vatana sy ny fanahy ny tena marina. Raha ohatra izao maka ohatra fotsiny hoe maninona anatin'ny Torah misy sakafo azo hohanina, misy sakafo tsy azo hohanina. Satria Hashem tonga dia nanjara an'izany tamin'ny zanak'Israela hoe reto biby reto maloto. Maninona maloto? Satria mandoto ny fanahy sy ny vatanao dia manjary tsy afaka mifandray amiko ianao raha vao maloto ny vatanao. Zany base farany zavatra bazika zany. Fa ilay izy efa avy eo arakaraka ny tsirairay fa misy moa zany hoe izay ilay izy misy finoana miteny hoe efa tsisy an'izany intsony dia nefa zao fa hita ihany ezata Hashem ezata Hashem hita ihany fa le na ny fomba afrikana na ny fomba malagasy rehefa miakatra amin'ny resaka hoe fahamasinana dia tsy maintsy miaraka amin'izay ny fomba sy fady indrindra ny zavatra mampidirina anatin'ny vatana. Misy fady tongolo, fady kisoa, fady amalina, amalina sy ny sisa sy ny sisa. Misy antony daholo zany. Ireo biby maloto, manimba ny spiritualité, manjary hoentina spiritualité any amin'ny toeran-kafa dia manjary mihevitra hoe zay izy miteny hoe betsaka hozy izy ny olona mamaky baiboly, mamaky boky, malala ny Torah fa tsy ho tafiditra mihitsy hozy izy zareo amin'izany tsiambaratelo ambadika an'izany zavatra zany raha ohatra ka voalohany indrindra tsy eo ny fahendreny, faharoa sady tsy mitazona ny fomba sy fady. Ary Abichaim Vital mihitsy no miresaka hoe fa maninona ianao tsy manao an'izany satria mitrandraka ny mijery ny fahaizan'olon-kafa any ivelany fa tsy tia hanaraka ny fomba nisy teo aloha. Ohatran'ny magaga fa ohatran'ny tantara mihitsy izy amin'ny zavatra misy sady nitranga tato Afrika. Ezata Hashem. Nefa izy tsy afrikanina. Ezata Hashem. ויש, נאו התויזן, ויש מהם אשר היו משביעים בכוח שמות הקודש אל המלאכים ויקבו לאור. והנה חושך כי היו מלאכים תחתונים מאוד ממונים על עבודת העולם הזה, והם מורכבים מטוב ורע, והן עצמן לא ישיגו האמת והאורות העליונים. Nefa tonga hozy izy raha amin'ireo génération satria misy ihany ny olona hoe mitrandraka an'ilay sodin'ny Torah fa atambatra ny zareo ilay izy miaraka amin'ny fonina hafa dia lasa manome zavatra hafa. Inona hozy izy? Yesh mehem asher hayu mashvi'im mikoa shemot hakodesh. Misy hozy izy amin'ilay olona le liana amin'ilay hoe resaka le hery ameny Hashem dia mifandray ary miara-miasa ary ahoana moa zany hoe mashvi'im zany vetivety telefosina amin'ny teny gasy mifanta. Izay ny dikany hoe juré, mampifanta. Sa inona dikan'izany? Azonareo hoe zany? Zany texte zany. Hoe mifanta. Tsy haiko misy micro maty sao dia miresaka nareo. Ezata Hashem. Hoe misy hozy izy olona miara-miasa mifanta. Ahoana? Tsy azo ilay hoe mifanta. Juré zany ohatran'ny hoe mametraka ohatran'ny hoe namaritra ny fanahy amin'ny anjely. Raha ohatra ka dikadika ohatran'izay. Mivoady. Mivoady, izay ilay izy angambany. Mivoady, manao voady amin'ny melachim hozy izy. Le koar shemot fa tsy melachim fa tsy mivoady fa mianina zany. Zay angambany. Mianina. Mianina avy amin'ny herin'ny anarany anjely. Shemot hakodesh azafady. Anarana masina
El Hamelachim, zay anara-masina hoentiny anjely. Ve iakvo ary rehefa ina ozy izy nitandriny olona hoe mekobalima manao an'izay zavatra zay mba misy fanantenana hoe ahazo hazavana avy amin'zareo zany rehefa malala an'le heriny anaran'le anjely zany. Iny no ampiasainy zareo le anjely azahoana fahazavana. Le iakvo ve ine rocher nefa inona ny zavatra azony zareo maizina. Sy fahazavana ny azony fa aiziny. Maninona ozy izy? Ki hayu malachim atartonim me'od satria reny anaran'ireny anjely ampiasainy zareo reny ozy izy anjely zay farany ambany indrindra. Satria misy dingana koa ny any amin'ny tontolon'ny anjely. Anjely farany zay ambany. Hayu melachim atartonim me'od farany zay ambany indrindra. Mimonim al avodat haolam hazeh. Ary ny fampiasan'ny zareo an'le izy ozy izy dia azahoany ohatrany hoe mampiasa anjely amin'ny asa eto an'ity tontolo misy atsika ity. Mila fantarina fa tontolo misy atsika ity farany zay ambany indrindra. Mbola misy ary ao ambany fa efa dia tena farany zay ambany iny dikany hoe ambany raha ohatra ka jerena amin'ny eto zao hazbe shalom lo aleno tsy izay fa eto izy eto ensof dia ny tontolontsika any amin'ny farany ambany. Le anjely zany aty amin'ny farany ambany dia nefa mbola misy koa dingana any ambanin'izay. Dia reny ozy izy nanjely reny ozy izy nampiasain'ireny olona hoe mekobalim. Izy moa resany io rehefa tsika jerentsika tsara izy tsara resany Rabbi Chaim Vital io. Dia ozy izy satria ampiasainy zareo amin'ny zavatra eto amin'ity tontolo ity ohatra hoe mampiasa anjely azahoany zareo vola, mampiasa anjely azahoany zareo mahazo zavatra eto ampiasainy zany izy fa amin'ny fomba fiainana eto an-tany. Inona teneniny ozy izy? Ve'em murkavim mitov vera. Nefa reo anjely reo izy dia tena mifandray be na mifangaro izy zany ny tsara sy ratsy ao anatin'ireny anjely ireny. Ve'em adsman lo yasigu ha'emet ve'aorot ha'elionot. Reny anjely reny ozy izy zao no fataro ary zay no fahamarinana fa tsy mahavita mihitsy zareo izy mahatakatra ny fahamarinana emet sy aorot sy ireo fahazavana izay any amin'ny toerana avo. Nefa reo anjely azadino anjely fa anjely faran'izay ambany mifangaro mitovy sy raha ao anatiny dia tsy mahatakatra zareo izy ary tsy havita mihitsy ahita ny antsoina hoe emet ary tsy mahavita mampidina orot. Megalim la m divré à ta'aruvot. Ary reo izy ny fomban'zareo rehefa miresaka. Azafady le olona mampiasa an'ireny izy dia lasa mahita ano zany ity megalim la m misy ohatrany hoe inona tsy antsoina hoe garantie. Rehefa mifandray amin'ireny anjely ohatran'ireny izy ireo dia misy an'izany hoe garantie zany hoe misy garantie tsara na garantie ratsy. Aiza inona le hoe antoka atao ity dia zao ny garantie ameko anao. Dia nefa rehefa garantie hoe hazbe shalom raha ohatra ka tsy nety le zavatra natao dia ny garantienao nefa ny ainan'le olona zay mahatonga rehefa hazbe shalom misy olona mampiasa an'ireny karazana anjely ohatran'ireny ka sady tsy mahitsy ny fony misy fitambarany ratsy tsara dia mahanana alalana mihitsy ireo anjely ireo maka ny ainy. Hazbe shalom. Tovera emet vesheker ary tsy vitany fotsiny hoe tsara sy ratsy fa afaka miteny anao izy ohatra zao mametraka fanontaniana le olona hoe tiako fantarina ny zao nefa ao anatin'le fon'le olona madio sady mbola tsisy ny antsoina hoe midotovote satria zay ny tiany Chaim Vital resana eto tsisy ny midotovote na ny toetra tsara fa mbola mifangaro misy ny toetra ratsy ao anatin'ny fony dia le olona zany sady zatra mandainga ohatra dia miteny izy mba teneno amiko hoe inona ny eritreretin'ity olona ity dia le anjely ampiasainy io amin'izay afaka miteny anazy sheker lainga
na emety arakaraky n'le olona, arakaraky n'le fon'le olona. Zay mahatonga ny hoe le olona mifandray am'reto indrindrandrindra hoy izy karazana karazan'reto anjely reto satria reo tena faran'izay ambany mifangaro daholo na ratsy tsara na de tsara hoy izy ny fony. Zay izy tsy misy ny resaka ny fon'le olona fa le anjely zao no resahana. De afaka miteny anao izy tena jeranao face à face izy de miteny hoe zao ny zavatra misy eo nefa lainga le izy. De ianao zany tsy mahalala an'izy satria mampiasa anazy fotsiny. Kazo shalom, lainga le zavatra. Udvarim betelim ke inyan refuot. Ary reo koa izy miresaka aminao zavatra betelim, zavatra tsisy na zany hoe tsisy valeurany, tsy afaka atokisana. Ohatrany hoe anasitrana. Reny anjely izy miteny anao na le olona mampiasa an'ireny, za afaka manasitrana anao nefa le izy tsy tena marina. Tsy sitrana le olona ny tena marina. Fa mety hoe sitrana misy ohatrany hoe hositranina le zavatra ty avelany fa tsy le fototra le aretina no hositranina. Dikan'izay lainga hozy izy ny zavatra zay. Vechorma akimia. Ary reo koa izy mizara an'le olona zay mampiasa aminy ny fahaizana sy ny fahendrena momba ny akimia. Ino atao hoe akimia? Hitanareo ve le soratra? Ty, akimia. Chimie. Io ny fototra ny antsoina hoe alchimie. Ny olona Européenne tamin'ny ahoana zany? Misy fotoana ny Européenne ny fototra mafy tamin'ny antsoina hoe alchimie. Satria reo koa manana an'le de nefa reo izy zao ny tenenina Rabbi Chaim Vital. Reo zavatra reo de fifantarana voalohany indrindra fa miara-miasa zareo amin'ny anjely faran'izay ambany indrindra. Alchimie. Ou pour aluta que me ima ve ashvaot. Ary ny fomba fataon'ireo anjely reo koa izy de ny atao hoe azafady manao ohatran'le resaka teo ihany manao voady hoe raha ohatra ka te azonao raha te azo an'izao anao de zao no omena anahy na vidiko ny fananao de omeko an'ity anao. Zay ny fomban'le anjely faran'izay ambany. Raha vao mivarotra ny fanahy zany ny olona hoe na misy hoe mpivarotra hoe zao ny ataonao zay anao vao afaka mahazo an'ity hoe omeko anao, mitsokatra ny masonao de mahita zavatra na raha vao miteny ny vavanao de efa tanteraka le zavatra. Fa ny vidin'izay de ny fananao. Na izy teneniny mazava tsara na tsy teneniny fa vitaniny anao. Hazo shalom. Nefa zany zavatra zany ny zava-misy angamba resako kely. Fa ny reto zavatra rehetrarehetra misy amin'izao fotoana le atson'ny olona hoe Illuminati, franc-maçonnerie sy ny sisa, reo ao ny fototra an'zareo. Satria reo no mitazona ny business eran-tany amin'izao fotoana. De miara-miasa amin'ny anjely, mila fantarina fa marina fa mahery zareo, maninona mahery satria eto amin'ny tontolo iainantsika zao. Eo no manjakan'ireny zavatra reny. Fa raha vao anao mifandray amin'ny anjely farany ambony noho zay tsisy dikany reo no tena marina. Mezatashi. Asok batora. Azafady. Vegam ela ele beyayin shagou ou bashecher ta'ou. Mi yiten haya levavam ze la'asok batora ou bemitzvot ויסעו קל וחומר מאומר 4 גדולי ישראל שנכנסו לפרדס ולא נמלט מהם איש כי אם היו סבא חסידה רבי עקיבא ואף הוא ביקשו מלאכי השרת לדחפו לולא השם עזרתה לו נכנס בשלם ויצאו בשלם. Zeo izy fa zao izy misy lalana anankiray hafa azahoana miarahana miasa amin'ny anjely sy ny sisa sy ny fandraisana ny orots avy amin'ny Hashem mivantana fa tsy mandalindalo amin'izay zavatra ohatran'izay. Inona hozy izy? Ile
mi hiten ve haya le vavamy ze Asok Batora, ze olona manoka tena ary mameno fony izay manontolo verina ihany ny fo amin'inona la Asok Batora eo amin'ny fianarana sy fandinihana sy ny famakina ny Torah. Io tena hoe famakina zay tena hoe vakina. Vakina satria eo amin'izay ho hitany ao anatiny, hitany ny tsambaratelo ao anatiny. Famakina ny Torah hozy izy Asok Batora ho be mitzvot ary manaraka ny fomba sy fady. Zay ihany hozy izy no manome anao garantie. Ino le garantie teo zafady? Antoka. Manome anao antoka ny hoe rehefa tsy dingana zay ny voatazonao tsy amin'ireo anjely manao an'ireny zavatra ireny intsony ianao fa zavatra hafa, tonga dia mifandray amin'ny Hashem mivantana. La Asok Batora ho mitzvot. Ny Torah mizara ny fahendrena, mitzvot no miambina amin'ny zavatra azo atao sy ny zavatra tsy azo atao. ויצאו קל וחומר מאותן 4 גדולים לישראל. Ary ireo olona ireo izay manao an'izany hozy izy dia afaka mampiasa an'ilay principe antsoina hoe kal vachomer manaraka izy resana fa ary ho havita manao ohatran'ireo olon-kendry anankiefatra izay miakatra amin'ny antsoina hoe pardes. Ny pardes moa ilay hoe pshat, remez, drash, sod. Miakatra tany hozy izy ireo olon-kendry anankiefatra ireo. Sao dia fantatry Abechai Mishaina izay malala. Rabi Akiva aloha ny anankiray. Izy koa. Anankiefatra moa zany zareo miaraka tamin'ny Rabi Akiva. Anankitelo koa. Efatra miaraka amin'ny Rabi Akiva. Bezrat Hashem tsy tadidiko ilay anarany. Rabi Akiva no voalohany. Dia Rabi Shimon ben Azaya. Dia Ben Zoma ny anankiray. Dia ny farany Elisha. Elisha ben Abouya na Elisha Acher. Manaraka mila ny anankiray zany Rabi Shimon ben Azaya dia anankiray Rabi Shimon ben Zoma. Resana ina tsara ny tranga miaraka tamin'izareo fa aleo androso fa ireo izy izy rehefa olona anankiray mitazona ny fianarana Torah sy fitazomana ny mitzvot dia afaka mampiasa an'izany satria inona ny tanjona andehanana amin'izany antsoina hoe pardes zany. Ny tanjona amin'izany azahoana orot. Azahoana orot, inona antsoina hoe orot chidushim. Kadesh zava-baovao. Satria eto amin'ity tontolo ambanin'ny masoandro tsisy zavatra vaovao hozy izy Shlomo Amelech. Fa miakara any ambonin'ny masoandro dia hitanareo fa mahazo chidushim. Zay ny tanjona. Dia zay zany ny tanjona tian'ireto olona le mampiasa anjely ireto hoe azo fahazavana, azo chidush. Fa inona nefa ny zavatra azon'izareo, zavatra hafa mihitsy nan'izareo rocher. Aizina, zay mahatonga an'izareo lasa ny zavatra rehetra ataon'izareo misy zavatra ratsy be miafina ambadika. Satria miafantarina fa ny fomba an'ireto inona moa olona amin'ny resaka hoe illuminatina, inona anaran'ilay anankiray teo? Franc-maçonnerie. Ny rituel an'izareo ohatran'ilay ao amin'ny zavatra tsy tian'ny Hashem. Misy ohatra hoe chas shalom mila ranankizy. Mila resahana ilay izy. Na misy zavatra tadiavin'izareo anatin'ny ranankizy chas shalom dia ireo zay mahatonga an'izareo misy miafantarina koa
fa mandeha zareo mitrandraka ny rà indrindrandrindra ny ankizy avy ao Afrika satria feno ny ankambojy de mandeha zareo de maka mangalatra ankizy alainy zareo de aleo tsy resaka an'zay fa ny ahafantarana fotsiny fa misy zavatra tadiavin zareo indrindrandrindra raha ny ankizy mainty satria azahoany zareo hery le izy avy sady zareo mifototra mifikotra am'le anjeliny zareo le anjely ratsy tartone Zay mahatonga anjareo tena de ozy zay ozy izy rehefa aveo anao rehefa manaraka an'ity lalana anankiray ty satria mila fantarina zany fa ty lalana ty le hoe mitsivoaty ny Torah sy ny mitsivoaty sy ny fianarana Torah sarotra be tsy ho vita indray mandeha zay mahatonga anjareo mitady lalana faran'izay mora ozy izy hikarana any de zay mampiasa de nahitany maka an'le fahaizana kely avy aty amin'ny Torah tena marina fa écorsana any ivelan'ny Torah le fahaizana zareo fa afaka mifandray amin'ny anjely zareo fa anjely faran'izay ambany de mihevitra reo satria le anjely zany afaka manatanteraka ny zavatra angatany zareo de izy zany ny tena izy nefa izy vatanana faran'izay ambany io sady reo tsy te hanaraka ny Torah satria betsaka loatra ny fomba sy fady de mitady lalana mahitsy mitady raccourci moa zany izy ny frantsay nefa tsy izay mihitsy no izy raha ohatra ka tena mitrandraka zavatra masina anao tsy moramora ny fianarana an'izany ho an'izay olona tena mahalala ny fomba malagasy sy ny fomba afrikanina raha ohatra ka te ahazo antsoina hoe initiation hoe ho ahazo an'ilay fomba taloha tsy ho vitandray mandeha zany zavatra zany fa mila fotoana le olona mampianatra azy olon-kendry aloha voalohany indrindra fa indrena mipetraka eo amin'ny olona mahay mitondra tena mahalala ny azo atao sy ny tsy azo atao efa nahita ny tontolo tsy hita maso ary mahalala ny fomba rehefa miakatra ny tontolo tsy hita maso sy ny sisa zay rehefa mizara am'zay izy zay fahaizana zay mila jerena koa hoe iza le olona manatrika an'le izy jerena tsara ny heriny sy ny sisa madio ve le olona avy aiza inona ny androany ny razambeny jerena daholo fa tsy hoe tonga de hoe vonona za fa hianatra an'le izy tsy maninona afaka resahana fa jerena am'izay hoe mavita mazaka an'le zavatra ve le olona sa tsy mahavita le zavatra zay rehefa hitanao foana rehefa miara-miasa amin'ny olona na miara-mianatra amin'ny olona miresaka momba ny azo atao sy ny tsy azo atao de raha ohatra ka tsy zakan'le olona miala ho azy izy tsy mila miinsister mihitsy miala ho azy le olona zay ny mahatonga ny hoe tsy maro ny olona afaka resahana ny indrindrandrindra hoe manaraka ny Mosara Afriki satria zay ny tanjon'ny Mosara Afriki mitondra ny fomba fiainana ny Torah amin'ny dingana farany avo na reo ny fomba fiainan'le Tanaïma na olon-kendry tany aloha be tany antsoina hoe Knesset Agdola ary izy tsy ho mora resaka ny olona mety lina fa mety miala tsy ratsy tsy tsara fa zay fotsiny hoe hitany izy fa tsy mety hoe tsy ho anazy sady tsy ho zakany ary aleo izy le olona miala satria raha eo izy ka nefa miaritra mety voahita ratsy shalom fa mety tsy ho zakany de manimba Bezara Tashem de indrindrandrindra ozy izy fa ny am'ireo olona efatra zay niakatra tany amin'ny Pardes reo izy anankiray ihany no niala teo ampiadanana ary miverina ampiadanana izy Rabbi Akiva satria ny anankiray maty tsy miverina intsony ny anankiray lasa adala rehefa miverina izy lasa adala de ny anankiray nandà ny fampianarana ny Torah lasa cofer de Ikar lasa hérétique fa Rabbi Akiva no nakany Beshalom eo ampiadanana de miverina Beshalom ampiadanana Baruch Hashem zay mahatonga koa hoe Rabbi Akiva anisan'ny olon-kendry arahan'ny Mosara Afriki indrindrandrindra rehefa miresaka kavanoty na ny fomba fisainana rehefa manao mitzvot de ny kavanoty ny Mosara Afriki mifototra amin'ny fampianaran'ny Rabbi Akiva sy ny mpampianatra azy nampianatra azy maître iza zay Rabbi Nehemia Ben Hakania
Ve yesh azavati. Ve haemet ki hem bikshu madrigot gedolot. Kerovot al ha nevua ועל כן נסתכנו קצתם. אכן אנחנו הלוואי שנזכה אל רוח הקודש מועט ועוזיז. פנתנמר נוביז תירנזו. כי הן רעוזיזן במנגטק. יקרן עמי dingana rehetrarehetra, dingana lehibe. Inona le dingana lehibe zay? Kerovota el ha nevoa. Ireo dingana zay mitondra an'ilay olona anatona ny antsoina hoe faminaniana, nevoa. Zany ozy izy no tokony trandrahana rehefa mananatra ny Torah. Ve alken nistaknu kitsatam. Ary miampy amin'izay izy dia ohatra fantan'zareo fa misy risque rehefa miakatra amin'izany. Ina le risque? Raha tsy zakanao le izy dia zay le hoe hazve shalom, na anao tonga dia maty tsy miverina intsony, na lasa dala hazve shalom, na lasa hérétique kofer ve ikar, mandà ny fisiana Shem, mandà ny famakiana ny Torah, dia nanazo ny Elisha Aher. Dia misy risque zany le izy fa mila ina le risque nefa rehefa ny risque eo rehefa tsy nahintsina sy hoe toetra ratsy na nidôtra haute. Zay fotsiny. أكان نحن هلفاي شنيسكي الروح القدس مؤت أرسيكا وزيز نمنا توي هلفاي mba mavita ozy izy tsika manatona fotsiny misy hoe amasina sona hoe roa hakodesy tsy miresaka tsika momba ny faminaniana ozy izy fa raha mavita hoy tsika manatona an'izay dingana sona hoe roa hakodesy na dia kely fotsiny ary moaty satria le izy zava-dehibe dingana lava be sady lehibe tsy ho vita mihitsy le izy hoe miantso anarana anjely dia tenenina anjely teneno anany zavatra mitranga rapitso nefa anao maloto ny fonao tsekera ny zavatra resany eo. Maheno ve? Ie, maheno. Ny sary ve tsy ohatran'ny tapaka? Le sary mihitsoka fa mbola maheno. Allo prochaine satria ny ordinateur ohatran'ny somary reradreraka koa. Allo? Ie, fa sady manaraka le texte atao amin'ny Eny ary. Allo prochaine. Keinian galui Eliahu zala ary inona ozy izy zany zavatra zany? Ny zavatra anankiray koa signe azahoan'ny olona malala fa miakatra dingana izy rehefa mipoitra eo anatrehany ozy izy Eliahu anavi. Rehefa anao zany mianatra Torah ka rehefa avy eo poitra tampoka Eliahu anavi eo anatrehanao, poitra mihitsy izy. Dia manampy anao mila fantarina fa nahavita an'izay dingana zay anao hoe efa metsara miakatra zany anao zay. Satria rehefa mamaky ny Rabbi Nehemia ben Akane amin'ny toerana be dia be Rabbi Nehemia ben Akane miteny misy ohatra hoe izy maka ohatra anankiray fotsiny za hoe nandeha tamin'izao toerana ohatran'izao za dia naka ina moa sambo kely anankiray dia nandeha tamin'ny ranomasina. Dia rehefa avy eo nihetsika tampoka ny ranomasina feno rivotra dia saika nianjera za dia natahotra dia mipoitra tampoka ozy izy Eliahu anavi. Ohatra. Tsy mba fantatra zany zay hoe zany olona zany olona aza misangisangy fa feno fahendrena. Misy fanontaniana avy amin'ny rapany. Ahoana moa izany raha ny ahafantarana hoe Eliahu anavi? Zareo fasiny anontanianao izy dia mamaly. Anontaniana fotsiny anarany. Tota. Ary indraindray tsy voatery mametraka fanontaniana anao fa tonga dia fantatrao tampoka. Dia miafatra fotsiny angambany aza miandry Eliahu anavi fotsy. Dia gaga eo. Azafady mety tsy ataoko public ity poroko.
عشان ربيم زخو إلا ما كم فور سام و كإنيان جلوي نشموت حتى دي كوين أرمتو بمزيكو زيزيا ni finazany fisehoany ireo fanany tsadikim kan izy ka ary be ta'amima be sefer atikonima zay arakin'izay tazana ao anatin'ny sefer atikonima io sefer zoara fa nataony Ariakadosh fanazavana tikony ohatran'ny hoe fahitsina moa zany fa izy ny tena marina fanazavana ny soratry Rabbi Shimon Bar Yochai dia nazahoany an'izany fahaizana be zany hoe mamoaka sy mizara ny tsambaratelo tiany Rabbi Shimon Bar Yochai lazaina satria niantso ny fanany izy satria ahoana nazahoanao an'izany raha tsy le olona nanoratra azy mihitsy no anontanianao. Izay no teneniny eto. Izany koa anisan'ny lehibe manome antsika ohatran'ny hoe marika fa olon-dehibe le olona. Sady olon-kemby ny tena marina, olon-dehibe. Satria afaka miantso fanany tsadikim raha ohatra zany zao tanjona mianatra Sha'arei Kedusha izy nanoratra Rabbi Chaim Vital. Tokony manana an'izay possibilité zany hoe mianatra. Dia amin'ny alina iny atsoina i Rabbi Chaim Vital tonga izy hoe ty zavatra ty tsy azo afaka azavana ve zafady. Tonga izy dia manazava. Bezrat Hashem zany tsy mila miandro amin'ny fotoanany amin'ny hilolahany. Tsy mila. Hilolaha ohatran'ny hoe varavarana manokana misokatra azahoana miresaka aminazy hoe mivantana marina. Fa ny fataon'ny olona efa manana dingana miaina antsoina hoe mikobal na miaina ny sodiny Torah isak'alina isaky ny Hatsot mianatra Torah. Inona ataonao mianatra Torah? Satria anao sady allo Maheno. Sady miara-mianatra amin'ny tsadikim, inona sady no miara-mianatra amin'ny Akadosh Baruch Hu. Uy, mampatahotra be sara. Allo? Zao vao hitako le sary. Bezrat Hashem. Ndasy aloha vonoako kely vetivety dia miverina eo za, vetivety fotsiny. Bezrat Hashem. Tsy mampatahotra sinitry. Ahino ve? Zay, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Ie. Kanisy ka arba atao an'iny. Velo od ki gam bizmanenu ze raiti anashim kedushim zahu lechol ze. Ary zao izy Rabbi Chaim Vital. Fa nefa kosa izy fa fatarina fa amin'izao fotoana iainako zao mantsy fotoanan'ny iainan'ny Rabbi Chaim Vital dia misy ozy izy olona mbola mahavita manao an'izany hatramin'izao. Izy ireo natsoina hoe Mekubalim. Izy ny maître ny Rabbi Chaim Vital Ariakadosh. Ary taiza Ariakadosh nianatra tao Afrika, Egypte. Feno tantara rehefa mamaky ny sefer nisoratan'ny Ariakadosh, miresaka izy ny hoe nanapa-kevitra izy sy ny mpianany. Izy zafady hoe tokony efa andron'ny Geola zao. Dia taiza izy nandeha tany amin'ireny foko anankifolo izay antsoina hoe very, aiza ry zareo any Afrika. Dia nanatona ny tribun'ny Reuven izy. Inona izy teneniny tribun'ny Reuven izay mipetraka amin'ny nosy anankiray. Zay fotsiny dia azoko lazaina aloha. Bezrat Hashem. Fa nanontany zareo tonga tamin'ilay olon-kendry tany amin'izay nosy zay io zany ozy izy Ariakadosh dia miteny izy zao izy vonona hanao an'ilay
anao an'ina moa giolahy ary anareo reo izy anaiky dia nijeren'ilay olon-kendry tamin'izay nosy zay izy dia nomezany zareo hoe tsy ho vitanao zany fandana miverina satria nidingan'zareo zany hitan'zareo zany izy dia ohatrany hoe olona kely eo anatrehan'zareo ary zavatra zay tiako honina mila amboarina satria tsy nahita ny angezan'ny Ariakadosh dia rehefa aveo zany zay zany nidikan'izay mbola tsy fotoanan'izao izy Ariakadosh dia niverina izy. Bezrat Hashem. كنيسة ויש אשר נפשו עצמותו בהתדקקה במאוד מאוד. Ary misy koa izy amin'ireo olona manana an'izay dingana sy hoe sady mahita ny Eliaou Navi no afaka miantso an'ireo tsadikim reo no mahita ny antsoina hoe Ruach HaKodesh sy ny sisa dia misy ozy izy zareo tena madio tsisy ohatran'izay izy ny eo amin'ny vatan'zareo zany tena marina ao anatin'zareo tena madio tsisy loto mihitsy fa madio iny dikan'izany tena na inona ny olona hoe mpamorika manao an'izany tsisy zavatra mandeha aminy satria tena madio tsisy loto nandray tidgale la adam vetanhigehu bechol derachav. Ary ireo olona reo izy dia vonona ny amoaka sy izara révélé ary ametraka ny fomba ho an'ny adama rehetrarehetra izy olona rehetrarehetra vehen ele derachim kerubim yusgu af bizmanenu ze alha reuyot alehem omnam tsarich הבחנה גדולה וניסיונות רבות לעמוד על האמת. אז לא פוטו זיז מלפטרן, ataoko fitifitina izy fa ny olona izay mitanjaka an'izany izy dia ho feno inona tsy hoe épreuve feno sedra be dia be izy eo amin'ny fiainany ary ho sarotra dia sarotra ny fiainana izy satria mitsangana amin'iny emet la amod al ha emet satria izay ny lalan'ny olona manaraka an'izany manaraka ny emet ny emet anatin'ny toerana feno sheker na feno lainga dia ohatrany hoe hosy miara-miaina amin'ny liona kaza silama fa hohaniny sady hohaniny nofotra sarotra dia sarotra rabot la'amod al ha'emet ulai ruach אחרת הייתה עמו בלתי טהור. ary nefa ozy izy izay lalana zay na dia efa sarotra ohatran'izay ara dia tsisy garantie tsisy toky hoe ahazo ina moa ruach na madio hiditra ao aminao ozy izy satria sarotra izy tena ulai ruach aheret ruach hafa ozy izy no ho azonao miaraka aminao bilty tahor zay tsisy fahadiovana bechol zay yitbaer bechelek hadshilishi basha'a ashimini ireo zavatra ireo izy ho diniantsika lalina ao amin'ny chapitre fahatelo varavarana fahadimy ashimini fahavalo dia mbola afaka tohizana kely ity ataotsika misy antanina rehetra an'izao Bezrat Hashem mazava tsara ary zakainy David zokinareo rabanita tsisy fanontaniana ny vady aman-janaka
ny zanaka natory. Milalao miaraka amin'ny Hachem zany rehefa zany. La reine هتكتني رواح بتني لهتير لافروشين لتموخ بيمينم لأوروت لهم هدريخ يريخوبا الكن خيبرتي حبور زي كتان حكموت وراب إيخوت la masculine yazhiru ukirative sha'areke dusha ubo avaer sitarim lo she'arum הראשונים אשר היו לפניהם כי אני קיבלתים מפי איש קדוש מלאך השם צבאות מורי אהרי לוריה ז"ל. Zao izy nitandrony ty boky ty azahoantsika ahazo am'zany dingana zany, le dingana rehetrarehetra tenenina am'le hoe Beni Alia, rehetrarehetra zay miresantsika. Zay izy nahatonga anazy naka an'le anarana hoe Sha'are Kedusha, satria tsy maintsy manomboka amin'ny Kedusha io zavatra io, na ny fahamasinana. De ao anatin'ity ozy izy tsy ho vitako manazava ny tsy ho azavako daholo ozy izy ny ao amin'ny Tsipriana. Maheno? Maheno. Tsy ho hiditra amin'ny hoe anokatra varavarana ozy izy azahoana fitaovana sy ampidinana ny antsoina hoe Kedusha, fa tsy ho vitako daholo ozy izy resaka ny zavatra rehetrarehetra azoko avy amin'izy. Ahoana fiantsoana ny maitrany? Kibal ty satria zaho izy izy dia nandray, zay no antsoina hoe mekobal, olona nahazo nandray zany, le kabel nandray. Mipe avy amin'ny vavany ish kadosh, izy ny olona antsoina hoe ish kadosh tao anatin'ny Torah. Tsy Adam kadosh fa ish kadosh, dingana avo be zany. Aleo avela fa de ahoana ozy izy ny fiantsoana azy? Malach Hashem Tsevaot, anjely ny tafika an'i Hashem, iza io? Aria Kadosh. Azontsika ve ny dingan'izany olona zany? Olombelona lasa tafika an'i Hashem ary tsy tafika fotsiny fa tena anjely. Lihiotam raze olam ve ta'alumot starim, ary izy ozy izy no anazava ny zava-misy rehetrarehetra avy aty amin'ny olam misy atsika avy aty amin'ny farany ka hatramin'ny any amin'ny Ein Sof sy ny sisa. Zay ozy izy ny vision, zay ny zavatra hitan'ny masony. Raze olam, azafady tsy resaka Ein Sof za fa raze olam zany ohatrany hoe mahita an'izao tontolo zao. Ohatrany Hashem hitany daholo na hoe mipetraka eto izy fa hitany zavatra mitranga ny Chine. Raha te hijeran'ny olona manokana mihinana vary any izy, hitany le vary. Hainy hoe avy aiza io vary io naniry. Firy ny litran'ny orana latsaka tamin'le tany nisy an'io vary io. Hita daholo zany. Ve ta'alumot stamim, sy ireo zavatra rehetrarehetra zay miafina. Tsy fantatra le izy fa miafina satria tsy ambaratelo, tsy afaka zaraina dia hainy Aria Kadosh. Mila fantatsika zany iza io Aria Kadosh io. Agale tefach akase alafim ama. Zao izy izy. Fa rehefa mianatra an'izay zavatra zay am'izay zao dia misy lalàna tsy maintsy fantarina fa raha mamoaka
mamoaka anankifolo izy za dia tsy mila fantarina fa ny zavatra miafina ambadika an'izay arivony zany. Ino dikan'izany? Zavatra ho tenenina anatin'ity boky ity zany ohatran'ny hoe zay fotsiny, fa ny zavatra tianao ambara ngeza be dia ngeza be. Dikan'izay mila rehefa mianatra an'ity boky ity zany tsy maintsy mandeha moramora. Ny teny rehetrarehetra izay ho avoakan'ny Arabic Khaim Vital mila mijanona dia jerena ny maître-ny hoe inona no tiany tenenina an'ity. Ohatra zao mahita antsika hoe roar, inona zany roar? Jereo amin'izay kitve ari Rabbi Shimon Bar Yochai Rabbi Yehuna ben Akani, satria izy zany efa mahalala ny concept dia rehefa manazava izy dia manazava aingana. Zay malala, zay tsy malala manokafa boky dia mianara na manatona olona mahay an'ilay izy dia mianatra miaraka aminy. Zay ozy izy. Rehefa zavatra anankiray ozy izy no révéleny no avoaka dia tsy maintsy manafina ny amanjaton'ny zavatra iny ianao. Tsy maintsy mila fantarina fa amanjaton'ny zavatra iny tsy afaka resahana aminao. افتح بضحك شعري هكذا كي حتى سيدكيت ومي شيء يفيه رأوي يسكي لكناس لفني ولفنيم بأشام هتوب لو يمنع توب الحيم بتمي ما يريز وزيز رفتين كذا mahereza dia Hachem no anampy antsika anaraka an'izay dingana zay. Ary hiakatra Hachem. Dia itoizantsika zany etontsika zao amin'ny manaraka manomboka amin'izay tsika amin'ny Chelek Rishon na chapitre voalohany iny fampidirana fotsiny iny. Bezat Hachem. Mbola tsy vita fa eto izy resaka ny hoe inona daholo ny chapitre anatin'ilay boky ity, ny Chelek Rishon, Chelek Sheni, Chelek Shlishi dia eto ihany voalohany amin'izay rehefa eto zany tsika nanomboka Bezat Hachem amin'ny herinandro. Sao dia misy fanontaniana. Misy fanontaniana. Bezat Hachem nametraka fanontaniana mamanay hoe lehilahy ihany ve no afaka miakatra amin'izay dingan'izay sa na ny vehivavy ihany koa aza dia afaka miakatra amin'izay? Voalohany indrindra ny tena marina tokony lehilahy no miakatra amin'izany. Ny lehilahy rehetrarehetra ny zanak'Israël tokony manana an'izany dingana izany fa tsy hoe olona anankiray fotsiny. Kanefa tsy afaka miakatra ny lehilahy raha tsy miakatra koa ny vehivavy. Raha tsy afaka miakatra ny vehivavy raha tsy miakatra koa ny lehilahy. Dikan'izay tsy hoe lehilahy rery fa io lalàna io ho an'ny olona rehetrarehetra. Bene Israël tsy miteny izy hoe ity ho an'ny lehilahy. Raha nahita nareo toerana ny teny an'izay Ari Akadosh sy Rabbi Khaim Vital ny teny hoe tsy mety ny vehivavy dia tonga dia miala za tsy manao rabina tsy miala ato. Ny lahy sy vehivavy manao an'ilay izy. Fa ny vehivavy satria miaraka amin'ny fahadimbolana sy ny sisa fantany ny tokony azony tokony atao sy ny sisa fa tsy manakana mihitsy io zavatra io. Ary izay ny haftara amin'ity herinandro ity tantaran'ny Dvorah satria ny lehilahy rehetra atao amin'ny zanak'Israël dia midina daholo ny dingana an'zareo fa masinana fa iza ny masina rery tao? Vehivavy, Dvorah. Dvorah. Dia izy no mitsara ny eritrereto ny vehivavy no mitsara ny taranak'Israël. Dikan'izay maisa an'izay dingana izay koa. Baruch Adonai leolam amen amen. Misy fanontaniana hono. Azafady le anjery le tenena hoe le anjery farany izay ambany ireo iza ny anazy? Melachim. Zay fotsiny. Zay andrasany averiko ilay izy amin'izay za tsy maninona inona fa Rabbi Khaim Vital no miteny azy.
Melahima tahton. io kihaio melahim tahtonim meod. Izy ireo izy zany dia anjely, tsy anjely ray fa pluriel, maro. Melahim tahtonim, ino dikany tahton, ambany. Meod, indrindra, faran'izay ambany indrindra. Betsaka ry zareo ary manana ny anarany satria ireo miresaka hoe Shem HaKodesh, aza diny fotsiny. Satria ny anaran'ny zareo, anarana masina, iza namiandreo anaran'ireo tsy Hashem. Masina zany ny anaran'ny zareo fa ireo fotsiny manana fahefana amin'ny toerana faran'izay ambany, meod, ambany indrindra. Dia raha ohatra ka tsy madio ny fonao sady nanana midara, ireo afaka mifandray amin'ny olona. Izay tsy atao anao fa ilay olona. Dia inona hozy izy? Mamonim, ireo izy izy no mpitantana. Al avodat haolam hazeh. Ireo izy izy no mpitantana ny asa rehetrarehetra eto amin'ny tontolo iainantsika. Inona dikan'izany? Afaka ampiasaina ry zareo, tsisy olana. Fa ireo tsy hitondranao any amin'ny toerana antsoina hoe Elionim, faran'izay avo. Amin'ny tontolo faran'izay misy antsoina hoe Emet, ary misy ny fahazavana avy amin'ny toerana avo. Tsy ireo no tokony andehanana hozy izy raha ohatra ka izay no trandrahanao, raha mitrandraka ny Emet ianao. Satria ireo inona hozy izy? Hem Murchavim Tov Mitov Vera, satria ireo izy zany dia vita ary ny vita avy amin'ny fifangaroan'ny Tov Vera. Dikan'izany avy amin'ny vokatry ny Etsadaat Tov Vera, vokatry ny otany Adama. Dia ireo anisany zavatra voary tamin'izany. Fa nefa anao rehefa mitsangana amin'ny Emet dia inona izay? Etz Chaim, Torah. Tsy haiko na mazava izay, raha namaly an'ilay fanontaniana koa. Baruch Hashem, mazava tsara. Maheno ve ianao? Maheno. Baruch Hashem. Eny raha izay zany dia raha tsisy fanontaniana dia Laila Tov, Toda Rabba, azafady fa somary alina izy teo fa nisy réunion kely niaraka tamin'ny Chief Rabbi Pinchas sy ny Baruch Hashem, tsisy olana. Fa ireo sikajy mbola ambany sikajina antsy. Lasy hoe somary tapaka. Allô? Tapaka ilay izy, tsy haiko na maheno. Bezat Hashem. Apetrao ny fanontaniana amin'ny Messenger. Fa ajanoko ty amin'izay. Baruch Hashem.